de hitondra za zay fandresako foana hoe tsy de variana loatra atsika satria na ny tsirairay ara mety manontany tena hoe maninona moa zany reto risianina reto zay miazakazaka be ny fisiany ao Madagasikara ao. Marina ekeko hoe tsika mbola sahotakotaka am'ireo faty mikararahana isan'andro reo zay mampanontany tena hoe iza marina moa zany ao ambadika io. Maninona moa zany fanjakana rehefa mahatratra olona de tsy mahafantatra marina ohatra hoe amin'ny alalan'ny akety vafarin'ny enjana tsy mbola mahita mangirana zany hatreto amin'io resaka faty olona zay mikararahana io fa aty ankilany kosa de mahazo vany tanteraka zany risianina ny fidiran'ny risianina ao an-tanindrazantsika ao. Misy an'le sary hitantsika eny amin'ny tambazotra reny, misy an'le risianina miaraka amin'ny miaramila mivory eo hitantsika ao. Misy manao kagola. Fa maninona izy reny manao kagola? Maninona izy reny manao kagola? Maninona izy reny misaritava? Mba azo tsikeritreritra ve? Sanao ve hoe tonga ny tany Risiany zany ianao sady efa milisy ianao tiako fantatra anareo zay nazavako teto foana reny ataontsika hoe miaramila risianina be dia be ao amintsika ireo tsy miaramila ara-dalàna izy reny, tsy ohatrany hoe io polisitsika ao mpitandro filaminao, tsy ohatran'le miaramila kapisaty, tsy ohatran'ny gendarme hitantsika io misy FGN tsy zay fa olona tsotra mitovy raha ndray ohatra za de mitovy amin'ny zanadambo raha mbola misy hoe miaramila retraité mitovy amin'ny gros bras zany reny io risianina amitsika io raha piharinao Madagasikara mitovy amin'ny gros bras. De eto zany sira ve nareo fa hoe ny gros bras zay karamain'ny fanjakana ho tafiditra ny risy de anao fihetsika ohatran'io amitsika eo nefa tsika de mankato tanteraka. Raisiko mihitsy satria milisy mankato tanteraka ny fanjakana malagasy miara-miasa amin'ny gros bras risianina. Zay va mety ho azonareo tsara. Gros bras risianina na milisy risianina reo Afrika akory reo. Fa tsy miaramila velively hoe ara-dalàna ohatran'ireo gendarme amitsika ireo ohatran'ireo miaramila kapisaty reo ohatran'ireo polisy ao reo tsy mitovy amin'ireny fa milisy zay fa any fanjakana zany hoe gros bras any fanjakana risianina reo amitsika ao reo. Izy zay mahatonga an'ireo misaritava, tsy miseho vatana tanteraka fa misaritava ireo olona reo milisy reo na ireo gros bras risianina reo namakeny amin'ny lapam-panjakana io aiza ny tany isan'ireo fa misaritava izy reo. Hitatsika zany profo tamin'ny tambazotra reny miaraka misy miaramila kapisaty maromaro tsy haikina daholo force eo zareo adevana eo fa misaritava. Vitsy amin'izy reny no tsy manao saritava. Zay no atao hoe porofotsika hoe gros bras risianina reo na milisy risianina. Za manko hoe mahatonga namamerina nyty foana variana be tsika tena hoe fahavoazana tanteraka satria faty olona etsy faty olona roa fa le ho avy ny firenena na ny fandrianam-pirenena mihitsy ny fahaleovan-tena tsika mihitsy mety ho voakitika an'ity zavatra ty tsika moa mbola sahirana. De zay no azavaiko aminareo eto iresaka ndray tsika zany resaka eglizy zay fiainan'ireo fomba fidiran'ireo ny firenena anankiray. Ny eglizy orthodoxe tsy fantatsika fa ny risianina no tena mivavaka aminazy io tena ampiasainy zareo mihitsy le orthodoxe. Manana atsika Madagasikara fa mbola tsy tena mahoraka loatra ohatrany ahoana ny ataon'izy ireo. Misy ao Antananarivo misy ao Tamatavy Majunga fa mety mbola betsaka ny tsy mahafantatra ny fisiany io nazara gaga hoe kay fa miparitaka be ny orthodoxe ao amintsika ao. Ny orthodoxe moa zany de fiangonana anankiray miaraka tamin'ny katolika koa izy taloha fa niala izy avy eo noho ny tsy fanaiken'ny fisian'ny papa. Zay no nampiala ny orthodoxe dikan'izay zany par rapport amin'ny tsika kristianina ao Madagasikara ao tsy de mitovy fomba fijery amintsika ny orthodoxe
satria zareo tsy makatoa amin'ny fisian'ny papa io, tsy makatoan'io zareo. Tamin'ny 1054 zany nialan'ny orthodoxe tao amin'ny katolika zay ady be resaka schisme tamin'izany, tsy mifanarana moa, nisy fanarana tao nohon'izay tsy fankatoavany zareo any resaka papa zay. Ny fiangonana orthodoxe ihany koa dia fitaovana anankiray zay ampiasan'ny Rusiana, satria raha ny filohan'izy io i Kirille filohan'io zay hoe ino moa fiantsony zareo anazy patriarca, mitovy amin'ny hoe ohatran'ny hoe évêque zany, patriarca ohatran'izay ny fiantsony zareo anazy. Kirille dia miara-miasa tanteraka amin'ny fanjakana Rusiana na i Vladimir Poutine, miara-miasa satria ao anatin'io ao daholo ny mpitsikilo, tsy fivavahana tsotra fotsiny ihany no ataony zareo, fa ao anatin'io daholo misy asa misampatsapana maro, na reo milisy reo ny resaka sapapitsikolovana nalaza tamin'izany resaka KGB, tsy haiko taditsika ve ny KGB zay tantara faela moa izy io i Poutine tao anatin'io KGB io raha tamin'ny 1991 moa ny KGB. I Poutine tao anatin'io KGB io. Komileta Gosidarchevny Bezopasnoti teny Rusiana izy ty, fa za tsy de andany rondony ty loatra teny Rusiana izy ty zay nalazan'ny KGB io. I Poutine koa tao anatin'io KGB io Poutine zay mitondra amin'izao fotoana zao, miara-miasa amin'ny Kirille lehibe na patriarkany orthodoxe ny Rusiana. Zay zany tsara ho fantatsika rehetra zay mety overinareo amin'le tantara fa important be ty amin'ny Madagasikara, aiza ho aiza Madagasikara amin'ny fisian'io zavatra io. Inona ny zareo no alainy voalohany? Zareo tsy manangana eglizy fa ny eglizy efa misy ao ino no alainy. Tantara misy zany tany amin'ny Alexandrie Egypte, ny eglizy efa misy ao ino ny alainy, ampiasainy média. Zay efa hitantsika amin'izao fotoana zao mivalapatra ny Rusiana amin'ny média-mpanjakana zao. Inona moa zany tokony hidiran'ny zareo amin'ny média-mpanjakana? Sa atsika malagasy ve manao an'izany amin'ny Rusy? Anaiky an'izay ve ny Poutine? Sa atsika ve manana fahefana amin'izany ve tsika malagasy? Manana fahefana amin'izany tsika amin'ny resaka média ny Rusiana zany? Fa zareo dia valapatra tanteraka zao. Ianareo variana fa tsy zaho ireny fa tôt ou tard anenina. Miara-miasa tompoko dia azo atao, fa dia ny mangala fahefana. Inona loatra moa zany ny fahefana fandraisan'ny Madagasikara sy Rusiana mahatonga reo mivalapatra be ohatry zao? Inona le tena fampirarana fiara-miasa mahatonga ny Rusiana mahazo vahany be? Mba nisy sinoa any tao misy sinoa Madagasikara fa mbola tsy nisy ohatran'io zay mahatonga nareo tenareo hoe aza de ny fahalalana any atao betsaka ianareo vitsivitsy io, fa le ny fandrianam-pirenena mihitsiny, le fahaleovantenantsika tsika mihitsiny mba jereo fa tsy adala ny razambentsika ny ady na azahoantsika maleo tena. Zay dia ataova anatin'ny sainareo zany, tsy adala ny razambentsika, fa mora ny mampiditra fa sarotra malala raha Rusia ny resaka eto raha Rusia ny resaka eto, mora ny mampiditra fa sarotra manala ekena ny fiara-miasa, fa ny zavatra ohatran'io kosa mba tongava saina mba mira ny ihany mametraha fanontaniana amin'ny tenanareo. Mety ve io? Satria ditanareo zava-misy io manao kagola zareo, zay teneniko anareo hoe tsy miara-mila Rusiana re fa gros bras milice, gros bras zay ampiasainy zareo. Reny zany no alefa amin'le tanàna tsy haiko mahantra na le fragile ohatran'ny Madagasikara. Dia ahoana zany mpitondra fanjakana malagasy iara-asa amina milice na iara-asa amin'ny gros bras? Voalohany aloha dia efa tsy fanajana zay, za aloha dia efa tsy manaiky an'izay. Manina raha miara-mila Rusiana no miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy, fa ireo gros bras zay misaritava matoa reny tsy mahasamy mamoaka an'ireny, misy antony. Nefa dia reny no miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy. Tena hoe amiko zany hoe fanambaniana, tena hoe ohatran'le firenena mihitsiny zany no faible le firenena miara-miasa amina gros bras Rusiana, zay mahatonga an'ireny manao coagoule. Tsara ho fantatra anareo zany. Dia efa niteneniko anareo hoe i Poutine koa efa niasa tao amin'io KGB io. Inona ny zavatra ataony zareo? Contre espionnage tao anatiny tao.
zay mitabataba miteny eo KGB Poutine tamin'izay mbola tsy mpitondra fanjakana izy tamin'izay fa mbola KGB tao anatin'ireo. Ny KGB ny asany zay vahoaka menimenaka amin'ny kontra fanjakana tonga de samborina. Gadraina. Tsy misy mahazo manohitra zany. Tena voafeny. Vizy io hitanareo amin'ny fitondrana io. Zay système. Nisy fotoana zany tety io système ampiasaintsika io eo ako système Poutine. Zany nataony KGB Poutine tamin'izany. Io nataony raha vao miteny de go ary aponja. Tsy misy mahazo manohitra na ny kely ary io système ampiasain'ny fanjakana amin'izao fotoana zao io. Tsisy resaka hoe liberté d'expression, fahalalana miteny, tsisy an'izany. Zay nataon'ny KGB. Zay Poutine natao anatin'ny KGB tamin'izany fa mbola tsy mpitondra izy. Io ampiasainy io zany iainantsika amin'izao fotoana zao io. Tsisy fahalalana miteny zany. Ary voaporofo hoe zay mahatonga antsika miazakazaka be ihany amin'io système ny rusiana io. Zay tsy eritreretintsika ahoana ny fiatraikany. Ankoatran'ny zay moa zany de io mpanango vaovao tamin'ny guerre froide entre ny tandrefana iny. Zay manana olana amin'ny tandrefana tanteraka zareo. Nefa tsika zay hitatsika maso na remarquentsika tamin'ny fetiny 14 juillet iny tany ny mpitondratsika reo sasatsasan'ireo tany. Satria fa manomboka mafantatra hoe hoay zany Madagasikara ohatra ka ialan'ireo tandrefanareo. Zay nitendatsika zay mbola miankina be am'ireo. Satria tsy hita manjavonjavo teto hoe ohatry ny ahoana marina fiaraha-miasany Madagasikara sy Rusiana. Tsisy fa mbola ny Rusiana mandeha be am'izao. Domineny daholo ny média iny. Za mbola tsy nahita hoe sinoa anankiray ny arian'ny Chine zany satria tsy sinoa mitsika de naka média mandeha mahazo miresaka amin'ny TVM, ny RNM. Napiditra miaramila ina moa tony resaka milisy be de be tao. De nanaiky ny fanjakana fa tamin'ity fanjakana ty vao nahita ohatran'io. Zay azotsika eritreritra ve ahoana ny iafarany io. Ovina zay vao anohitra am'izay hoe tsy mety aminay intsony ny nareo milisy reto andana mody am'izay. Ovina vao anao an'izay. Ata fa voaka an'izay ve raha piso afaka pitso. Raha tena mahazo vany reo Rusianareo. Ata fa voaka an'izay ve mora ho any mampiditra fasarotra manala. Rusiana ny resaka eto. Rusiana ny resaka eto. Fa tsy hoe la France na Chine na reto karana reto. Tsy zay fa Rusiana ny resaka eto. Ampidiro de fa noy de asaivo mameno ny ana rehetra de ny ariny zareo fa teneniko ny fivavahany efa misy no alainy. Fa izy tsy mamorona manao eglizy zany. Manampy arabola izy. Source orthodoxe Rusiana ty resako ty afaka tapena zany. Tsy zavatra foronina zany. Eglizy efa misy no alainy. Reny manipuleny. Mody arapiny arabola. Ny eglizy amintsika koa maro madinika daholo mitady vola amin'ny ampafolo karena ty karaha fa mahazo an'ity ve kinona ny olona de io. Tsy maintsy varipana. Mora kely mijony malagasy amin'ny fantrahantsika io zao. Mora kely. Tsisy dikany amin'ireo Rusianareo ny anababo atsika. Vu ny fantrahantsika. Tsisy dikany. Fa sao de ho avy ao arinany vao hoe raha ohatra tsika fa niara-niasa tamin'ny taloha de fa nahita teo hoe ty zavatra mangirana kely aleo tsika verina amin'ny Rusiana. Fa tsika mbola hoe aleo rangahy iarasa amin'ny Rusiana de ohatra hoe aleo iarasa amin'ny Rusiana de zay aleny any aleny. Miara-miasa ho tsy manira fa ty zavatra hitako zao fiankinandoha be tanteraka mihitsy. Tena miakin-doha. Mato mahazo vany reo Rusianareo Madagasikara. Misy fotoana tsika nitabataba hoe misy Rusiana ny participer amin'ny restation Legend Z reny. Ray zay. Participer satria manome torolalana zareo zao système afahana midomine mampangina ny vavany vahoaka. Ny système Rusiana, système Poutine io ampiasain'ny fanjakana amin'izao fotoana zao io. Tsisy falana amin'ny teny zany na hoe Gen Z nametraka anao teo zany rehefa anao de anao tsy mahazo manotra zany. Tokony tsisy mpanotra zany ao. Zay système an'zareo.
fa hoe varina atsika hoe zao any aty anao tsy tia fanjakana anao no tsy resaka fanjakana resaka fandrianam-pirenena mihitsiny ny fahaleovan-tena atsika mihitsy mety ho voakitiky raha mitoy izao ny fahaleovan-tena atsika mihitsy no voakitika raha mitoy izao. Jereo fotsiny Théodore II zay tena tompony ary ara-dalàna ara-taratasy ara-panjakana mihitsiny orthodoxe tany Alexandrie Egypte. Izy ny lehibe mpitariky i Théodore II tompony lehibeny mpitariky orthodoxe tao Egypte. Inona tsy nampifanaraka anazy sy ny Rusianina? Inona tsy nampifanaraka an zareo? Satria izy amin'ny mahalehibe azy dia nomeny fahaleovan-tena mihitsy ny orthodoxe any Ukraine. Tsy nanaiky an'izany ny Vladimir Poutine miaraka amin'ny Kirill zay lehibeny orthodoxe rusianina nitsofohany tao an'Afrika tao. Nitsofohany tao. Domineny tanteraka tena tonga dia niravaravany mihitsiny. Inona amin'izay ny valifaty nataony? Tsy afaka nanohatra i Théodore II. No ny atezerany rusianina ihany no namezany Théodore II zay io lehibe ny mpitariky ny orthodoxe any Afrika io any Egypte. Ny fanomezany Théodore II any Théodore faharoa zany roa any Ukraine fahaleovan-tena orthodoxe tariky any fiangonana. Zay teneniko atsika hoe raha ho firenena ohatran'ny Madagasikara ve azaka raha hoe hisy fanoherana kely rehefa avy eo. Zany nanaovan'ny zareo ny Egypte zany. Idiran'ny zareo akeriny mihitsy Egypte tamin'izany tany Afrika. Natsangany zareo mihitsy zareo. I exerça patriarcal d'Afrique tamin'ny 2021. Tonga dia nidomine zareo hatramin'ny média. Tsy resaka fivavahana fotsiny fa hatramin'ny resaka diplomasia. Mitatatata hoe rusianina zao zay mampiratra ny herin'ny rusianina. Izany tsy nangorohoro. Afaka nisy nataony i Théodore II nga tamin'izany fotoana zany. Dia par rapport à Madagascar zany dia ohatranao na fomba fijerintsika. Satria io zareo zao dia efa mahazo vany be io. Mbola mitatatantsika hoe miaramila efa-jato, efa miteny hoe tsy miaramila reo fa milisy mitovy amin'ny gros bras rusianina zany reo. Zay mahatonga reo misaritary. Fahazavarina hoe miaramila zany. Milisy gros bras. Manjakazaka zareo zao Afrika miaraka amin'reto Afrika Corps reto, reo milisy reo, reo gros bras reo. Afrika Corps reo a Madagasikara reo. Source orisana orthodoxe zavatra resako aminareo eto. Vita ve tsika eo anao ohatran'ny zareo ohatrany any Russie. Misy moa mitantara hoe rusianina nge olona rasista be, asa re. Fa parti voalohany ty tantaraiko anareo ty fa raha nareo mamaky an'izany tena torakovitra anareo amin'izay tsika zay marefo kely io. Na fitaovana raha tsika mbola zareo manome atsika omeko sy hoe zay tsy ilainy zareo. Raha hitrandraka ve zareo raha amin'io zavatra fanarana arena kibon'ny tany inona ho voafehintsika ve reo. Nanao ahoana ny tany zay nilalovany io rusianina reo tany Afrika.
manina omena tsetra omena zareo mihitsy ny resaka media. Manina mbola tsy fantatra manjavonjava hoe ina marina fiaraha-miasa entre Russie sy Madagasikara. Fa ne zareo ny mandeha be hatreto. Fatao inona le mara-milisiana be dia be reo? Zay mitatatata moa ny eto amin'ny réseaux sociaux hoe ny fanjakana nampitomboana ny anan'ny fanjakana dia satria mipehandreo ny sécurité-ny mpitondra. Budget ny sécurité mpitondra nampitomboana satria misy an'ireto risianina reto. Za moa namaly teto tamin'izao efa manina ny velominareo. Raha misy fanampiany fiaraha-miasa entre Russie na Madagasikara koa, manina tsy any zareo dia manampy aty. Fa manina tena miditra setra ao anatiny ao mihitsiny. Manina migery hatramin'ny fetim-pirenena antsika, danse. Izay ve ny tena hoe intérêt-ny Madagasikara ao anatin'ny fiaraha-miasa rusiana sy Madagasikara? Zay ve le mahita zareo mandihy ery? Raha zao fatrantsika zao kosa aloha tokony tsy resaka danse-ny rusiana no manahirana lara-pamena antsika. Atao inona gros bras rusiana be dia be? Manina raha ohatra ka ny gros bras tsika ao no ampiasaina ary dia reo nasaina mandray karama, firy ny olona tsy miasa ao? Mba manontany anareo a, firy ny vatan-dehilahy tsy miasa ao Madagasikara ao? Maninona reny no hofanina reny? Satria mitovy tsisy valaka amin'ireo Afrikakô reo. Maninona reo bandy be dia be amintsika ao? Firy ny olona mandeha manao resaka mitady rangazoma fa tsy mahita? Maninona reny no hofanina? Reny ary efa nanao service militaire à 2 ans. Maninona reny no hofanina dia reny no atao asolo an'ireo Afrikakô milisy na gros bras rusiana reo? Fa maninona no gros bras any Russie no apetraka ao? Mba asa ho an'ny tanora koa nge zany. Asa ho an'ny tanora zany. Karaman'ireo anakay dia miaramila gasy firy ny tokony gros bras gasy firy ny tokony voalohan'izay? Maninona raha ny tanorantsika no hofanina asolo an'ireo gros bras rusiana reo? Hatreto aloha zany raha par rapport ny resaka ny fiainantsika malagasy ankehitriny, ny fijaliana, ny fahantrana, tena tsy mirépondre amin'ny zavatra tadiavintsika ny zava-misy tsy mirépondre mihitsiny. Ka eto hoe mampiahiahy ihany, satria mora ho any mampiditra fa sarotra amin'ny manala. Hitanareo ny tantarako ny teo zavatra nazo ny Théodore II teo, zay lehibe tantana ara-dalàna ara-panjakana ny orthodoxa any Egypte tao Alexandrie. Ahoana nanaovan'ny rusiana anazy? Vao nanaiky izy hoe namena fahaleovantena ny orthodoxa Ukraine, tonga dia valy faty, tonga dia nanaovan'ny rusiana anazy. Kirill zay mpitondra lehibe ny orthodoxa Russie dia miara-miasa tanteraka amin'ny Vladimir Poutine. Miara-miasa mihitsy izy. Daholo hatramin'ny Afrika koa fa tsy hoe mpitondra fivavahana fotsiny dia mivavaka dia vita. Non, hatramin'ny resaka sapana pitsikilo anananao daholo. Dikan'izay zany tout complet, fa tsy hoe mivavaka fotsiny comme ça. Ary tena hoe tena ray nombon-kevitra amin'ny Poutine mihitsy izy amin'ny ady ao Ukraine, Kirill mpitarika ny orthodoxa. Lehibe ny orthodoxa, fivavahana orthodoxa. Tena hoe manampy amin'ny Poutine mihitsy izy. Ka zay mahatonga na miteny hoe zay Madagasikara marefo dia tena hoe marefo. Ohatry ny ahoana zany? Fa maninona no mena vahany be? Fa maninona tsy le fiaraha-miasa no atao? Inona le fiaraha-miasa mazava? Fa tena mbola tsisy manjavonjavo hatreto. Fiaraha-miasa ho azo atao fa le tena miankin-doha be amin'ny firenena anankiray, non? Zay ny tadiavin'ny fitondram-panjakana ho atao. Tsy maintsy nanao an'iny geste iny moa zany tamin'ny 14 juillet. Satria nisy olon-dehibe tao. Misy olon-dehibe tao zay nanao clin d'œil hoe
aty fa ohatrany lasa ry loatra nareo zany aninona iady amin'ny tandrefana ve iady amin'ny firenena tandrefana ve nefa nitendantsika raha mbola miankina any ny efe misy ny karazany mba tsy budget rehetrarehetra na fampandrosoana rehetra mbola miankina amin'ny tandrefana ry de ho aiza efa nahita aveo hoe ity zavatra fiarah-miasa amin'ny Russia mivaingana fa nisy olon-dehibe tao mbola tsy teneniko anareo ny anarany fa efa hitanareo eny izy tonga de kopia matontsangana teny amin'ny 14 juillet fetim-pirenena la France satria mahatsapa hoe hatraiza ary raha tapaka reo de ho aiza Madagasikara zay tena mbola hoe miankin-doha amin'izay fiarah-miasa amin'ny Russie mbola tsisy varany hatreto mbola tsy hitanao manjavonjavo delestage Russie zay malaza amin'ny resaka angovony delestage ireo maninona tsy vahan'ny Russianina io maninona mbola resaka sandosandoka le tsy manara-dalàna iny ny fantatra hatreto raha tena vona iarah-miasa de tena tokony vahana ny delestage mba mena-porofo anankiray le malagasy hoe io manao geste nareo zay tena iarah-asa amin'ny siakin-do aminay de io vahana ny delestage satria malaza amin'ny resaka angovo zany Russianina zany maninona mijery fotsiny tsy vahaolana zany milisy tonga Madagasikara zany tsy zany ny vahaolana tsy zany ny vahaolana fa mba misy vahaolana mivaingana mba resy latra ny gasy hoe tena mety ranga reto Russianina reto zaho tsy mandany fiarah-miasa fa fekinan-doha be loatra zay tena eritreretin'ny fitondrana tao amin'izao fotoana zao nefa tsy afaka makaiza zay zavatra resahako anareo eto ka anjarantsika mieritreritra vu Russianina zay mahazo vahany be ao amintsika ao zao tsisy tsy niteny an'izany teto amin'ny tambazotra efa-jato Russianina 50 ny garde du corps ny fitondram-panjakana nampiakarina ny budget tabataba eraky ny Facebook zany tsisy tsy nitabataba an'izany anjarantsika tsirairay mieritreritra hoe ho aizy Madagasikara voatohatra atsika ve reo raha misy fotoana ny any anjanantsika hoe atretikatreto ihany ianareo nefa zareo fa tafiditra lalina za mbola tsy nahita hoe miaramila frantsay fn be de be o milisy gros bras frantsay hoe nahazo vahana be tamintsika tao mbola tsy nahita hatramin'izay fitondrany any Madagasikara ny fanesy zay mbola tsy nahita na sono fa maninona ny Russianina maninona ny Russianina anangana maison de russe atsangano maison de russe fa par rapport amin'izay mba inona ny tombontsoa Madagasikara hatreto le fiarah-miasa nanaovana sonetany mbola tsisy hatreto tsy maintsy mandeha solelaka tamin'ny 14 juillet tsy maintsiko hoaiza ary hoaiza tsy maintsy misolelaka tamin'ny 14 juillet tsy maintsy misolelaka mihitsy staff zay mahatonga an'ireny sary tsara be hitanareo reny satria nisy olona ray aman-dreny tao kapoka gauche hoaiza ty azo atao tsara ny miara-miasa amin'ny firenena rehetra fa ny miakin-doha be zay tsy fantanao ny vokany réfléchis bien mandinia tsara fa treto aloha ny Russianina ny fianao Madagasikara fa fiarah-miasa aloha mbola tsy nahita treto ny delestage mbola mipoapoaka resaka autorisation sandoka aloha ny fiarah-miasa hitantsika tamin'ny Russianina treto fa de manangana zareo anangana maison de russe ninona rehetrarehetra medy ala zareo daholo système an'zareo io mamatsy fiangonana de alain zareo le fiangonana tonga de fa olony zareo raha voadomine zao firitsika atsika gasy mako tia fiangonana zay tia mivavaka satria kristianina mbola anaovan'zareo miracle isaky ny fiangonana ao de azon'zareo ny fiangonana
dia anoatra amin'izay avy eo hoe ohatra ny ana loatra ty be loatra zareo ohatra mahazo vana loatra ny risianina eto Madagasikara eto dia aninona avy eo dia aninona ozy misy fiteny aminay agny ny esikora ny ilainao na mena ny hinao tsisy mandrara ny fiaraha-miasa firenena rehetrarehetra eto fa le tena hoe ity eritreritra iakiakin-doha be ity mbola tsy mety amin'ny gasy zany aleo maleo tena mitsipozipozy ohatran'io toy izay mbola hiverina amin'ny resaka ho andevozina indray mandeha ampy zay anjarantsika sirairay mieritreritra fa ty dia ho an'ny taranaka manjary ty zavatra resahako ty fa tsy ho ana rery tsy ho anao rery ary rehefa miteny manohatra na maneho hevitra dia ataova-pandiniana tsara fa tsy hoe misy havanareo mipetraka ao ty indray zavatra tsy idiran'ity resaka ana ty fa tapitra iny resaka rosiana fa mbola toizako parti 1 iny parti 2 mbola toizako eto fanontaniako aminareo koa dia zao maninona olona mpinamana be zao niaraka niasa tena miresaka be dia iny zany fa tsy mety amiko le fomba le mpitondra zavatra hafa ty resako ty misy zavatra tsy tiako am'le fomba fitantanan'le mpitondra ny firenena dia le namanao zay mahita tombony ao iny masamy teniteny anao lasa makahala anao satria izy manana tombony ao mahazo plasy ao dia tsy tiany ianao hiteny marina zay hitako aminareo le izy tsy tiany ianao niteny marina tonga dia raisy ny fahavalo anao zany daholo fomba fijeritsika zany tonga dia tsy tiako bika alako taretsotro zao ianao na dia nisy ny finamana na fiaraha-miasa taloha non fa tonga dia fahavalo ianao zany fomba fijeritsika zany firy nareo fanerasera tamiko teo aloha ary nisy tsika tena niara-miasa be dia be tsika niara-miasa teo aloha fianareo moa zany hainareo le manao double jeu tsy haiko inona tsy haiko misolelaka ve sa maninona dia niteny aiko ny zavatra tsy tiako ao tamin'ny voalohany aloha nanoana oui satria fanovana efa teneniko matetika eto dia vao nanomboka ny tena hoe non tsy mety aminao ty resaka foko ataonareo ty tsy mety aminao ty bandorozy ty ataovy ny resaka raha fanovany rafitra atao tsisy naraka an'izay dia mipekapeka dia lasa raha dia jusque za tonga ao am'izao situation zao hoe tena tsy makasitraka tsony satria dessus soa ihany moa zany fa za tsy nanonga-panjakana teo fa nanaraka kosa tsy nanonga-panjakana fa nanaraka am'le fanavoazana soa ihany fa raha za nanonga-panjakana tena naina tongotra matanana za dia anareo namana zay tena namana be reo zany tafiditra miaraka amin'ny fanavoazana io dia rehefa misy zavatra teneniko am'izay dia tezitra nareo dia manopa nareo dia lasa fahavalonareo za fa tsy mba niasa nareo no ataonareo tsara na hoe maneho hevitra koa nareo mitantara asa vitan'ny fanjakana fanavoazana io fa zany ho raisinareo fahavalo fa maninona manatoetra ohatran'izany tokony tsy teny zany raha misy zavatra tsisy tena hoe rava mihitsy le finamana sy fiaraha-miasa iny noho ny fitenenako an'izay satria nareo mahazo tombony ao dia hidinareo vavanareo mba hatantara hoe maneho hevitra ohatran'izao nareo dia mitantara hoe inona ny zavatra vitanareo fa tsy hoe zay miteny mahita kiana hoe tsy mety io ino no tsy avianareo hiteny fa ianareo anatiny ao zay mahita hoe mety io dia mangala mandeha manao fanazavana ohatrany ataoko zao manazavam-bahoaka hoe mety ty satria zao ny antony dia miteny foana nareo hoe manina anao sy niteny teo aloha io zay matso hoe zavarina ny asa tsy nanam-potoana vazavazana eto fa miasa manao sosiala foana dia maninona ary ianao tamin'izany fotoana zany satria zavarina ny asa maninona raha nitabataba teto amin'ny tambajotra koa ianao mba inona ny andraikitra raisinao tamin'izany hoe tsy mety io ohatry ny ataoko zao mba imaginenareo hoe fanjakana tsisy mpiteny zany maninona nareo tamin'izany fotoana zany tsy mba nitabataba ohatry ny ataoko zao rehefa ny zavatra tsy nety fa za miteny mahita zavatra tsy mety andro tsy ekenareo tsy avelinareo iteny rahanareo tsy vanine ratsy tare zao hoe plelaka ny rajoely manao zany mba argumentareo zany
ny zavatra tokony ataonareo mandeha ihany koa nareo mampafantatra ny vahoaka hoe non tsy marina kosa ny voalazan'le madame Lewis Tainandress vola mangifa izao ny asanay tompoka izao ny zava-bita izao voatsangana ohatra zao vita voaloha daholo ny vola mpianatra ny bourse université nefa tratra ny olona ambadiky ny reny famonon'olona eny de ianona ny anarany fa tsy manao accusation verba afatany tsy preuve ohatran'izany fa zavatra ataonareo aloha zao de hoe zay zavatra mitranga de ratsy velona daholo zay mahamenatra tokony mba manana proof fa tsy manao resaka ohatran'izany anao olo be mpitondra le cryptomonnaie moa zany de tsy haitsony hoe iza nefa de fantatra mpitondra zao hoe misy an'izany cryptomonnaie zany iza zany mampiasa an'io mba hatenenao ambasy ny vahoaka zany zavatra ilain'ny vahoaka zany iza ny ambadiky ny cryptomonnaie lazainao io fa tsy hoe manao resaka mialatsiny eto miteny hoe nazaza raha sarotra be ny teny an'izay mba misy résultat surtout ny fahorim-bahoaka mba misy résultat fa tsy hoe olona miteny manakihana ny zavatra tsy mety onde ho enjehnareo fa manaova fanazavana firy ny olona karamainareo mitambazotra serasera ao reo compte fake be dehibe reo ve de tsy mba misy afaka mampifantatra ny asa vitanareo fa ina ny karamanareo azy manompa anaindray no ataony fa nga tsisy asa vita mihitsy ao manompa ny ataony sa zay ve ny asan'ireo zay ve ny asanareo tokony tantara ny asa vita zao ny zava-bita zao mandainga anareo zao ny zava-bita tsisy an'izany tsisy le fanakianareo de tena tsy marina avokoa satria zao ny asa nataonay zao zava-bita zao tsisy atreto fa ny manenjika anay no ataonareo zany andaninareo volam-panjakana manenjika anay vola rehefa tsy mavita le olona karamainareo manoana anareo reny le vola tompo karamaina reny ajanono anapioan'le olona maty reny matimaty tsy hitapopoka reny au moins fa mangina amin'ny fahoriana vola zazarainareo ve tsy afaka ombamenareo nireny olona reny fatratrapahava jereo nge le olona le olona voatifitra tasomerany mipiry midododo aminareo any tsy asinareo fotsiny maty fotsiny système anareo zay andraso any surtout ny tena réal andraso any izy matsiny ambomalaza andraso any fa ho tonga any zay andeha anaraka anareo any maty any le bandy voatifitra teo amin'ny kapisaty iny hoe aza makaty tso fa andraso any ny tena réal nampiasa zay tamin'ny ambomalaza toy zay hoe veloma normal be raha maty anao ina raha ifanjakana am'izany tsy ilay ara-pahamena zany zay nanao sosiala tamin'izany fotoana zany tena raisy valy tena angamba ataon'ny mpitondra mamay raha vao tsy tonga miazakazaka mihitsy ny tsy maintsy izy anarale olona zao jereo nataon'ireo tamin'ny ambomalaza reny natsony mihitsiny tonga avaty avoloha natsony rajoelona daholo ny olona teny ambomalaza na de atao izy ny akuzena namono azy zavatra zara roa mihitsy ty hafa le resiana teo hafa ty zavatra resako ty nampanatsony teny na de tao ny akuzena izy nanao azy de tsisy idirany zay fantatsika am'izao fotoana zao inona ny marina reny nalaza be tambanjao teto reny système rusiana rehefa monona olona reny tsy haiko amin'ny rivotra tsy haiko amin'ina iny hainy fa niso par cœur any amin'ny manontany ohatranao na marina anaovana an'izy hoe io tantaray fa nisoanareo vonona ny jiro mizao anty tena hainy tena chapeau za am'izao fotoana zao nangina izy tsy haintsony ndray le izy inona kiny idirako izy izy tany risy am'izay nitsabona le bany tanao misy loka eto tena mampalelo be nentina tany risiana de sitrany izy mbola manapaka fitsabona ihany misy kelikely angamba fahitako azy any le antidote vike miara-miasa amitsika ny risianina am'izao ozana zay sotra atsika rehetra zay ny androany fa de mirary soa iverina kely amin'ny resaka rusiana avy eo mila tonga saina atsika fandifandry ana-pirenena atsika sy ny fahaleovan-tenantsika tena voakitika voakasika
sao ho vohitsaka raha pitso afaka pitso. Tsara miara-miasa amin'olona rehetra, tsara miara-miasa amin'ny firenena rehetra fa tsy ohatran'io. Firy ny firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara kefa nita ve nareo milisina robra amanjato mipetraka ao Madagasikara? Mbola tsy nahita. So de raha ohatra ka tsy mahaleo tena tokoa Madagasikara zay resaka nataon'ny filoha tamin'ny 26 juin. De nefa atsika mirosona miankin-dohany amin'ny Rosianina zay mbola tsy nisy teto. Firy ny firenena niara-miasa tamintsika fa mbola tsy nisy. Raha ohatra ka ho avy amin'izay, hozana ny Rosianina ve? Hozana ny Rosianina ve zany tsika? Anjaranareo mamaly. Ambava koa manam-po mieritreritra, saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy, samby ho tahin'Andriamanitra, misy hoentina andiny tsiraiky. Afaka atao recherche zany zavatra resako teneniko eto zany. Afaka atao recherche tsara. Mankasitraka antsika rehetra, Madame Lewis, samy tahin'Andriamanitra daholo. Mankasitraka tompoko.